eo amin'ny tontolony politika kosa indray dia mbola miteraka resabe ny mahakasika ny fampiavana-pirenena eto amintsika. Nisy androany ny fifanakaloza-kevitra momba izany natao teny amin'ny Université Ankatso. Fifanakaloza-kevitra izay nokarakarain'ny fikambanana olona asintany. Fanadiadiany Velzislain. Niaragneky ireo olona nandray anjara tamin'ny fifanakaloza-kevitra ny tanterahana tetsy Ankatso androany fa tsy aomby ny lalàna mikasika ny fampiavana-pirenena io. Maro ireo teboka no tsindriana ireo mpandray anjara fa tsy ampy ny zavatra voasoratra ao anatin'io lalàna io ary misy mihitsy no tsy dia mifaninaraka tsara. Marina fa talohan'ny lalàna io lalàna izay 037 zay 2016 io ny fampiavana-pirenena izay efa lany izay efa promulgué dia ny sehatra rehetra na ara-politika na ara-piarahamonina ohatranay dia ny interpellé tena nanao matsoavy mihitsy tamin'ireo olom-boafidy, tamin'ireo expert, tamin'ny fitondram-panjakana ny hoe dinio tsara andao atao tena kana hevitra ifotony izany lalàna fampiavana-pirenena zany mba ho eken'ny rehetra amin'izay ialana ny lomolony rehetra izay mety mbola ho avy. Hitantsika nefa moa fa mivoaka io ilay lalàna dia rahantsika maio fa na ny expert nareo lay izay namolavola lalàna dia tsy mitovy ny heviny ao anatin'ilay izy. Noho izany tena mbola tsy eken'ny rehetra zany ilay lalàna. Manampaizana amin'ny lalàna, ministra teo aloha ary mpandinika ny raharaham-pirenena ireo nandray anjara ireo ary ny fikambanana olona asintany no nikarakara ny fitionana.